Izany rehetra zany dia ataonay satria tena tiana tsy fonay ianao Andriamanitra. Ny fahiratany masonay ane Jesosy dia mbola ianao ary nanatory ry izahay dia ianao no mbola niantoka ny rivotra ho tonga eo amin'ny fandrinana andrinay tsiraray avy Andriamanitra. Misaotra Tompo, misaotra Andriamanitra fa tena mendrika ny fiderana tokoa ianao. Amin'ny anaranao Jesosy sy amin'ny anaranao Mpanjaka, atomboka ity fotoana ity dia ianao ilay alfa, nao ka hanomboka ny zavatra rehetra, ary ianao ilay omega, nao ka hitahiry ny zavatra rehetra ho vita soamantsara araka ny sitraponao. Ty andro ty Andriamanitra dia aoka ho minitra, ho segondra, ho ora fanomezam-boninahitra ny anaranao. Ny fisiana tsiraray avy Andriamanitra dia aoka ho feno fanomezam-boninahitra ny anaranao Jesosy. Ny fijoroanay, ny fitenenanay, ny famindranay, ny fijerinay, ny fietretanay Andriamanitra dia aoka tsy ho tafasaraka aminao mihitsy Andriamanitra. Aoka tena ianao no ivo ny fiainanay amin'ny antsipiriany Jesosy, na mandeha na mitoetra na mihetsika na miankaviana na miankavanana, na mandroso na miembotra na mitodika na mitazana izahay na miandrandra, dia ianao Andriamanitra, anao koa anatin'ny fonay tsiraray avy Andriamanitra. Jesosy izay rehetra endrika salobona rehetra mety ampisaraka ny fijerinay aminao Andriamanitra dia aoka hiala avokoa Andriamanitra tsara indrindra. Te hiray aminao indray zay Andriamanitra amin'ny alalan'ity fotoana ity dia aoka hitombondray Andriamanitra ny fahalalanay, aoka hitombondray Andriamanitra ny fitiavanay sy ny etaentanay tsiraray avy anao Jesosy amin'ity fotoana ity Andriamanitra. Aoka tsy hisy ho fatifaty izahay, ho matimaty ny fanahinay Andriamanitra, fa aoka ho tena feno firehetanao mandrakariva ny tsiraray avy Jesosy Kristy. Angetaetanao izahay Jesosy Kristy tahaka ny tany mangetaeta mafy ny ranonoram-pitahiny mpanahy, nao ka etaeta anatin'ny tsiraray avy Andriamanitra. Tsy jerenay olona, tsy jerenay manodidina, fa kosa hifatohanay tsiraray avy aminao Jesosy Kristy. Aoka ho fotoana anankiray ahatonga ny fifatohanay hiamatotra hatrany Andriamanitra ity fotoana ity, ahafahanay mikoka marina n'izany tsirom-pitiavanao zany Jesosy amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Vakentsika ny salamo fahavalo amby roapolo amby zato ny 15 ka hatramin'ny fahaenina. Salamo fahavalo amby roapolo amby zato ny 15 ka hatramin'ny fahaenina. Izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Sambatra izay rehetra matahotra an'i Jehova dia izay mandeha amin'ny lalany. Fa ho anao tokoa ny asan'ny tananao, sambatra sady ambinina ianao. Ny vadinao dia tahaka ny voaloboka mahavokatra ao anatin'ny tranonao, ny zanakao dia tahaka ny zanaka oliva manodidina ny latabatra ao. Indro fa toy izany no hitahiny izay lehilahy matahotra an'i Jehova sy vehivavy matahotra an'i Jehova. Hitahy ianao avy an'izionany Jehova ary ho faly ahita ny fahasoavany Jerosalema anie ianao amin'ny andro rehetra iainanao. Eny ahita ny zafinao anie ianao, fiadanana anie ho amin'ny Israely. Amen. Tonono ny fiadanana avy amin'ny Jesosy ho an'ny olona eo akaikinao manokana. Tonono ny ampitiavana ny fiadanana ho tafatoetra, fa ho malitsika dia nampianarin'i Jesosy tamin'ny alalan'ny mpanompony hoe ny fitoeran'ny fiadanana no fahafahana fahatsika mandray ny fitahim-panava amin'Andriamanitra. Amen. Vavakitsika tompoko Jesosy eo amin'ity fotoana ity Andriamanitra, dia koa tafatoetra ao anatin'ny tsiraray avy amin'ny fiadananao Andriamanitra. Mahery izay satria miaraka aminao Jesosy, mahery izay satria ao aminao Andriamanitra. Tompo, aoka tsy ho kristianina ivelany na ho anarana fotsiny izay Andriamanitra, fa ho kristianina tena tafaray aminao marina Andriamanitra. Mahamenatra Jesosy raha ohatra ka hoe ny anaranay, ny fomba fiakanjonay, ny fomba fiteninay amboarina mba ho hitan'ny olona fa kristianina izahay. Tsy izany ny andrasanao Jesosy, satria rehefa ao amin'ny efitra mangingina izahay dia tsy misy hitazananay ny fiakanjonay sy ny fiteninay ao, fa miariary eo anatrehanao Andriamanitra hatramin'ny tsy ambaratelo miafinay indrindra. Dia androany Jesosy, tsy hatsara velatsia eo anatrehanao no hoe mason'ny olona izahay, fa ho tsotra eo amin'ny fanatrehanao, amboraka izay rehetra ao am-ponay izay Andriamanitra. Eny Jesosy, hitokan'izay dia hitady anao Jesosy amin'ity fotoana ity, dia meteza Andriamanitra hiaraka aminay androany. Indraindray Jesosy mitondra tena tahaka ny vary amin'anana nefa tsy misy vary, tahaka an'izany ny fiainana maha-kristiananay Andriamanitra, anarany fotsiny nefa ilay fototra tsy tafapetraka akory Andriamanitra, fa amboary izay Jesosy
tena ho marina ho authentique tsy ho saritsary ny zavatra tsy ho endrika ezahana aseho fa fiainana mipolo loatra sy mitete tahaka ny fitsororoky ny diloilo amin'ny sombotra arona tetehatra eny amin'ny morotongony ary hatrany amin'ny faladiany izay rehetra hitsahany dia maneho anao Andriamanitra dia androany Jesosy raiso ny toeranao raiso ny toeranao. Halleluja, halleluja, raiso ny toeranao tompoko. Anao hitoetra eo anivony fideran'ny olonao tokoa androany. Asandratra eto ianao Jesosy, asandratra eo ampona tsirairay avy ianao amin'izao fotoana izao. Halleluja, ndreto izay Tompo miray fo, miray feo eo anatrehanao, miray saina eto anatrehanao Tompo, ho feo iray hiara-nandratra anao, hiara-hitady anao, ho feo iray hiara-hiankoky eo anatrehanao Tompo. Ndreto izay raisany fiakofana izany androany, ho antrakasitrany eo anatrehanao Tompo. Raisy ny vavakay, ho antrakasitrany eo anatrehanao Tompo. Halleluja, sakafo ny vavanao amin'izao fotoana izao. Sakafo ny vavanao tsirairay avy eny ampitoerana eny. Izay ety aza mihaino ny vavakiny eo akaikinao, aza mihaino ny vavakiny ety aloha akory azy, fa asandrato ny feonao dia miresah amin' Jesosy. Lazao azy ny etaetanao sy ny fitiavanao eo aminy amin'ity maraina ity. Tsy tonga eto hijery olona, tsy tonga eto hihira fotsiny ianao na hieny tenin'Andriamanitra, fa tonga eto ianao hifanerasera sy hiona amin'ilay tomponao sy Andriamanitra ao izay efa niandry anao teto. Mitenena amin'ny lazao amin'ny etaetanao fa tiako izay tia ary izay fatra mpitady ady ahita aho iny Tompo. Halleluja, ndreto izay Tompo magnetaetanao ny fonay sy ny fananay. Halleluja, ndreto izay tokana hitady anao ny aminay rehetra Tompo, miankoky eo anatrehanao. Halleluja, halleluja, misaotra Jesosy, misaotra Tompo. Itukana hitady anao, te hoany amin'izay misy anao. Asandratro ny tanako hoany aminao, ikasika ny lambanao. Eo aminy fanatrehanao, anamasina ny anaranao. Anao viveriaina aminao izay momba ay, umarinao fanay. Itukana hitady anao Tompo, itukana hitady anao, anamany izay misy anao. Asandratro ny tanako aminao, ikasika ny lambanao. Eo aminy fanatrehanao, anamasina anaranao. Anao viveriaina aminao izay momba ay, umarinao fanay. Itukana hitady anao azy Jesosy. Halleluja, itukana hitady
tsara ny mihira ho an'andriamantsika eny mamy sady mendrika ny fiderana manangana any Jerosalema Jehova mamory ny Israely voaroka izy mahasitrana ny torotoro fo izy sy mameno feriny milaza ny isan'ny kintana izy samy tonony amin'ny anarany ireny rehetra ireny lehibe ny tompontsika sady be hery tsy hita lany fahalalany manandratra ny mpandevitra Jehova fa mampietry ny ratsy fanahy hatramin'ny tany mihira fiderana ho an'i Jehova mankalazana Andriamantsika amin'ny lokanga amen izay manandraona ny lanitra izay mamboatra ranon'orana ao amin'ny tany izay mampaniry ahitra ny tendrombohitra haleluya mideranao izay tompo Jehova mankasitraka izay matahotra azy dia izay manantena ny famindrapony mankalazana Jehova ry Jerosalema mideran'Andriamanitra Ziona amen haleluya mideranao izay tompo fa tsara sady mendrika tokoa ny fiderananao izany mety ataon'ny olonao dia ireo izay voafidinao sy ny novidianao tamin'ny ranonao sarobidy tompo tamin'inao maty ho anay tompo ny solo ny elokay ankehitriny kosa izay navotanao dia manandratra fiderana ao anao miankoka eo anatrehanao izay ianao ilay alfa sy omega ianao ilay fiandohana sy fiafarana tompo haleluya miankoka aminao zahay afaka amboarina ve azafady le micro tompoko hatrony ambanimbany azafady tompoko haleluya ianao ilay alfa sy omega mendrika dia raina indrindra ianao tompo ianao ilay fiandohana sy fiafarana ianao ilay nahary izao rehetra izao ianao ilay miantso mikintana amin'ny anarany avy ianao ilay milaza ny isan'izy ireo tompo izay tsy hita iza analikisa nefa dia fantatrao ary dia fantatrao na dia nisan'ny volondohanay aza Jesosy fantatrao ny aminay tsiraray avy ny antsipiri ampiainanay nefa ianao dia ilay avo sy lehibe indrindra ilay tsy takatry ny saina ary nidina mihitsy aza ianao tompo mba famonjena ny zanak'olombelona ianao ilay Andriamanitra lehibe sy takatry ny saina ny herinao kanefa dia hitanao izay ary mijery andrehetreny ianao mijery izay manana fo mahitsy aminao haleluya miankoka aminao izay haleluya haleluya ianao no alfa sy omega miankoka izay hanatrehanao ianao no alfa sy omega miankoka izay hanatrehanao
vehivavy rehetra Dareć si querete minha quiser a tu Manova fira bovao no, wale pahara no, wan Jesus Christi, la kita ni maraina, Hallelujah, Leon sud, Hallelujah, Isla na haran siki, tamngej na nova niasa no. En me vunnagia si zauken in nare. Gloria Asa manghina no. Scava vavano de terao le palmuzia no. Ora gloria gloria. Aku fen fiderana strakufani ti chaniti. Aku
anao zahay zay fofombadinao tompo. Mitsaoka anao zahay zay ho ampakarinao. Tsy andrinay tokoa zany tompo. Tsy andrinay tokoa zany akofanay eo anatrehanao. Mandraky izay dory miaraka amin'ireo anjely marobe. Reo olo masina tompo miakoky eo anatrehanao zahay. Hallelujah. Yeshua, Yeshua.
Yeah.
rehetra ny feo mavo Mafy ny tiaka ao an Jesosy. Alleloia. Manasanao azy toerana tompoko azafady. Tonga amin'ny fotoana hanomezantsika voninahitra an Jesosy sy hanomezantsika boky sy ny devoly amin'ny alalan'ny fijona vavololombelona. Mandroso tompoko. Alleloia. Tena anao boky sy ny devoly mihitsy Jesosy. Ny zavatra tsapako dia ity. Ny toetra taloha sy ny toetra amin'izao fotoana izao. Toetra taloha mpiavonavona. Mihevitra ny tena ho zavatra. Tsisy oatra. Tsisy. Ny vazaha dia nanasoaso mihitsy. Nisy vazaha mihitsy mpampianatra. Hoe andao ianao ho zanahanay ho entina ny andafy. Manala fifaninana misy concours tamin'izany za rery no afaka ao amin'ilay hvkl-mission anay anisan'ny fahadimy ao amin'ilay faritany. Faly ery ny directeur vazaha, faly ny mpampianatra. Tsy hoany tany Tuleara ny mpampianatra ny université andao ianao nentina teny ambon-dranomasina ianao anao doctorat momba n'ity biby atao anaty ranomasina ity. Moa ny raharahiako zany natsona tany amin'ny akademia militaire ianao tsy manao fifaninanana fa tonga dia miditra amin'izao fotsiny. Tsy ny raharahiako zany. Tiako tenenina hoe le toetra le avinavina ary tsy vita ny avinavina ihany fa vokatra izay ozy ny zanako izay hoe dadi grincheux. Zany hoe le tena le mpingerona be, le mpimonomonina foana raha vao misy zavatra ao amin'ny télé dia tsy maintsy miahitana zavatra kianina foana. Tena nampalahelo ilay izy fa saingy izao no tonga teto amin'ity toerana ity nampahafantarin'i Jesosy hoe tsy fantatrao ve fa tempolo ny fanahy masina ianao. Za hoe Jesosy io zany tokoa zany. Le Galatiana toko 5:22. Ay. Tsapako mihitsy hoe voasana mihitsy kikisana isaky ny hetsika izao ato. Hoe Jesosy io tena miteny mihitsy fanahy masina. Tandremo ny toetranao tandremo. Jesosy marina zany. Ka ny tiako tenena amintsika tandremo ny toetra. Fa hoy ny ten'Andriamanitra hoe ny fiavina vonana mialohan'ny fahalavona. Tena be dia be ny zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainako. Tena nampandalovy ny zavatra faran'izay sarotra. Nandady atao hoe mandady. Fa atao koa rehefa natsapa hoe tsy mety ilay zavatra. Anome ohatra anao fotsiny directeur américain tao Ambatovy
no ny antso andao ianao iaraha amiko. Mandeha miasa ohatra fotsiny izay mandeha miasa aty alaina katikaty ao an-trano mandeha eny Ivato mandeha roplanina mandeha miasa. 2 andro sy tapany ao anatin'ny herin'ny andro no miasa. Mipetraka any amin'ny hotely ny karama avolo eny. Zany ny zavatra tsy za mihitsy satria fantatra hoe aiza moa Jesosy nanofisako an'izany hoe isaky ny andeha hiasa na isaky ny avy miasa dia andeha roplanina foana. Fa Jesosy nanao an'ilay izy. Tiako tenenina amintsika maherezo amin'ny Jesosy tompoko. Fa ato Jesosy miaraka amintsika Jesosy. Alleluia. Manontany pasteur Sandratra hoe afaka le toetra sa tsy afaka? Le toetra taloha sy le toetra amin'izao fotoana izao. Le toetra amin'izao fotoana izao alleluia. Zay fotsiny angamba alleluia. Te afamafoan Jesosy mandroso tompoko. Jesosy daholo ny ao ambadika izany rehetrarehetra izany. Amen. Mandroso tompoko. Voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany no hijoroako fahavolombelona eto izany. Ny fiainako taloha sy ny fiainako amin'izao. Nafantarako an'i Jesosy ny tena nafantarako an'i Jesosy dia tato amin'ity asa fanompoana ity. Tena hoe misaotra an'i Jesosy satria tamin'ny 2003 nifanena tamin'ity asa fanompoana ity. Mpiara-miasa no nitarika tato izany. Dia tamin'izay fotoana izay ohatry ny nanompo an'i Jesosy fa tsy nafantatry ny inona, tsy nafantatra an'izany hoe ohatry ny ahoana izany manompo an'i Jesosy inona no tokony atao. Fa rehefa nanaraka ny teny ny fampianarana tato amin'izao asa fanompoana izao dia tena hoe niova ny fiainako lasa mafantatra zavatra be dia be izany izay tsy voatery hoe fantatry ny olona rehetrarehetra no manodidina anao. Fa rehefa hoe ianao ilay misisika ilay makeo amin'i Jesosy iny dia mafantatra hoe izao ny lalana makao amin'i Jesosy izao ny tena marina. Ary araka ny joron'ilay dadatoa fahavolombelona teo dia tena tsapako hoe za koa tratran'izany hoe ianao izany ohatry hoe voasana mihitsy ny eto tena hoe esorina ny toetra ratsy rehetrarehetra dia tena hoe mila midina ambany izany eo anatrehan'i Jesosy. Dia voninahitra ho an'i Jesosy fa taorian'izay tena hoe niova ny fiainako. Te ilaza koa hoe ao ambadika ireny teny izay toreny pasteur eto ireny tena hoe marina be, tena hoe 100 isan-jato. Anankiray hijoroako fahavolombelona amin'izany resaka dîme izany tiako tenena. Tena voninahitra ho an'i Jesosy fa taorian'ny fotoana izay nandraisako tanana izany hoe hanao dîme ako dia voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany fa tena hoe 100 isan-jato mivokatra Jesosy eo amin'ny fiainako, eo amin'ny fiainanay mianakafo izany tena hoe ho an'i Jesosy voninahitra. Dia manaraka izany rehefa niaina ny teny teto amin'izao toerana izao manaraka sekoly indray moa izany tsy tafanaraka ifonana eo amin'i Jesosy, tsy tafanaraka sekoly any amin'ny soprêtre indray tena hoe matetetika fa voninahitra ho an'i Jesosy. Fa rehefa manaraka an'ireny teny ireny dia tena hoe nisy vokany be dia be teo amin'ny fiainako ary tena hoe za zany ao amin'ny fiainako rehefa miaino an'ilay izy dia tena hoe manongo tena foana isan'andro isan'andro hoe za foana izany tenena izany Jesosy fa maninona za foana ny tenena. Dia tena hoe tia Jesosy tia atsika Jesosy dia eto amin'izao toerana izao Jesosy dia naiza ilay atsika dia tadidio fa mahita atsika foana Jesosy dia mampahery atsika fa tsara ny tompo dia manarahany Jesosy foana fa indray andro any angambany faniriko izany ary mbola angatahako an'i Jesosy foana hoe za sy ny ankonako hanompo an'i Jesosy tsy hoe za re matetika manko dia ohatrany hoe za foana ohatrany hoe tonga eto amin'izao toerana izao dia miteny Jesosy hoe fa maninona no ianao rery ny tonga aiza ny vady aman-janakao aiza ny ankonanao dia tena ho anahy foana izay teny izay Jesosy fa manaraka tsy maintsy hijoro vavolombela hoe eto ry zareo. Dia voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany. Misaotra an'i Jesosy ihany amin'izay nataony teo amin'ny fiainako dia ho ataony eo aminareo koa izany. Ataoko amen izany. Amen. Mandroso tompoko andaontsika hitsangana andrain'Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpanompony. Ty hafa mafy ho an'i Jesosy. Alleluia. Ndao moa tsika iorakoraka mafy be eo amin'ny mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo hoe mba fantatrareo moa mahafaly an'i Jesosy. Mahafaly an'i Jesosy
averiko foana tsy trano fen'olona fa olona feno Andriamanitra. Tsy nisan'ny olona miaino fa nisan'ny olona niova. Ny ataontsika eto tsy fivoriam-bavaka fa fifohazam-panahy iombonana amin'Andriamanitra. Ao fofany amin'ny lanitra ny tanao dia misaoran'i Jesosy amin'ny fonao manontolo. Makasitraka Jesosy ny amikasika feno izay ataonao an'ny olona. Mahafinaritra ery ny vavolombelon'ny tady teo hoe hafa mihitsy le taloha sy le vaovao. Saotra Jesosy fa tsisy rano voasana zarainy eto fa toetra voasana no misy eto. Ary tena voavovy tokoa le foa rehefa miasa ianao. Makasitraka ny amin'ny teny fiainana, makasitraka ny amin'ny teny sy fahefana izay hidiranao an-tsehatra manginao ny fon'ny olona tsirairay avy, izay mino, manaiky, mandroso ao amin'ny programa sy ny sitraponao. Mitenena Jehovah fa mihaino ny mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ndao tsika itiatarana mafy be ao an'Andriamanitra. Maniry ianao azo toerana. Amen. Alléluia. Misy teny mahafinaritra izay ny men'Andriamanitra mikasika momba ny fiombonana latabatra aminy. Tsy n'io teny io fa ireo vavolombelona teny manambara, telo manambara ny famonjenantsika. Ireo vavolombelona telo ireo dia maneho ny fahafenon'ny fipetra-pamonjena. Ary Baiboly dia mizara an'ireo mazava tsara hoe ireto avy ireo vavolombelona telo ireo. Eo amin'ny Jiosy tena manan-danja be mihitsy izany hoe vavolombelona anankitelo izany vao mandaitra ny hoe ny vokatra sy ady anamarinana anao eo anatrehan'ny fitsarana. Ary izany mahatonga ny Jiosy ny teny eo amin'ny boky Matio hoe ahoana izy ny ataoko ny rahalahiko ny teny aza dia mbola tsy miova ihany izy. Ny teny ihany mbola dia ozy eto amin'ny olona, eto amin'ny vavolombelona telo, izay vao eto eo amin'ny fiangonana. Vavolombelona telo. Mangataka amin'Andriamanitra mba hiverinao amin'ny etaetan'ny tenin'Andriamanitra ny olona. Mba ahafahan'ny hafa misitraka ny fahatsaran'Andriamanitra amin'ny alalanao satria hiteraka voany velona ao anatinao le teny voarainao sy fanambarana voarainao anova zavatra eo amin'ny fiainanao. Resaka kely ny Jaona voalohany toko 5. Amen. Jaona voalohany toko 5 ny 9 ka hatramin'ny 9. Amin'ny anaran'i Jesosy izy ilay avy amin'ny rano sy ny rà. Dia Jesosy Kristy tsy tamin'ny rano ihany fa tamin'ny rano sy ny rà. Ary ny fanahy no manambara satria ny fanahy ny fahamarinana. Fa misy telo izay manambara, dia ny fanahy sy ny rano ary ny rà ary ny fanaraka tsara izy telo. Jesosy dia voalaza fa avy amin'ny rano sy ny rà ary ny fanahy. Reo telo reo izy ny Baiboly dia milaza fa izay le antom-pisin'le asa-pamonjena nahatongavan'i Jesosy teto ambonin'ny tany. Eto ny Baiboly tena miteny izy lay avy tamin'ny rano sy ny rà. Dia Jesosy Kristy tsy tamin'ny rano ihany izy fa tamin'ny rano sy ny rà ary ny fanahy no manambara satria ny fanahy ny fahamarinana. Ahoana re zany Jesosy Kristy tonga tamin'ny rano sy ny rà zany? Amin'ny Hebreo toko 10 ny 9:7. Hebreo toko 10 ny 9:7. Jerentsika vetivety daholo ireo, avy eo sika hiditra ao anatin'ireo porofom-panehoana ao anatin'ny latabatry ny fiombonana ireo hevitry ny teny mpijorona vavolombelona telo izay manambara voalaza amin'ny Baiboly eto. Izay manohatra ny lalàn'i Mosesy dia maty amin'ny teny teo amin'ny Jiosy zany dia manan-kery ny lalàna sy ny fampiarana an'izany rehefa vao maro ny olona roa na
telo. Raha iverenantsika ny jauna voalohany, ny jauna voalohany toko 5 ny 9 ka hatramin'ny 9 teo. Eto isika dia manana vavolombelona telo, ny rano, ny ra ary ny fanahy. Ary voalaza ro vavolombelona atao hoe rano, ra sy fanahy ireo fa mifanaraka mitovy ny fanambarana zay omeny, zany hoe mifanohana ny révélation ao ambadiky ireo vavolombelona ireo sy ny fijoroana izy ireo vavolombelona mahakasika ny famonjenantsika. Ny famonjenantsika zany dia misy vavolombelona telo. Raha tsy ampy ny ray amin'ireo dia tadidio tsy voamarina ao amin'ilay atao hoe ao amin'ny fitsaran'ny lanitra, nany hoe fanomezan'Andriamanitra fahafahana afatsika misitraka ny famonjena tsy feno fepetra raha tsy tanteraka ireo vavolombelona roa na telo voalaza ireo ao amin'ny jaona voalohany toko 5 ka hatramin'ny 9 ireo. Tsy afaka tena nandray famonjena ny olombo vonjy raha tsy feno ireo fepetra ireo. Ary ny Baiboly dia milaza fa Jesosy Kristy dia tonga izy avy amin'ny rano sy ny ra ary ny fanahy, ary mifanaraka ireo telo ireo fa tsy mifanipaka, maneho vavolombelona sy manambara zavatra mitovy le izy ho amin'ny tombo ny fahitapity avy amin'Andriamanitra ho antsika atateraka ny lalam-pamonjena tamin'ny finoantsika dingana ny raisin'Andriamanitra monjy antsika amin'ny alalany zanany malalany. Noho ny rano sy ny ra ary ny fanahy dia tanteraka ny vavolombelona ireo endrika telo eken'Andriamanitra atomombana amin'ny famonjena atsika. Hitanareo rehefa tanteraka ny fijoroan'ireo vavolombelona anankitelo ireo dia tsy afaka manao appel intsony fa tonga dia mivoaka ny didy. Ary inona ny didy? Voavonjy ianao. Amen. Raha miteny ny Baiboly hoe rano, inona ny zavatra ijoroan'ny rano vavolombelona? Inona ny ifandraisany amin'ilay hoe avy amin'ny rano Jesosy Kristy? Ary indrindra ny tena nahavariana kely ary rehefa namaky ny Baiboly satria zavatra tsapako dia zao resaka tsika mikasika momba ny ra hoe miteny ny ra dia efa nazavaintsika teto hoe ny rahan'i Jesosy miteny vavolombelona mahatoky ny rahan'i Jesosy, satria raha tsy latsaka ny rahan'i Jesosy dia tsy tanteraka ny famonjenantsika ary tsy nisy famonjena vaovao, efa nitoriana amintsika foana zany. Ny fanahy koa dia mijoro vavolombelona satria ny feo an'ny ra dia eo amin'ny fanahy. Noho izany rehefa maty Jesosy, ny feo an'ny rahan'i Jesosy tsy mitaraina ohatry ny rahan'ny Abela, fa ny feo an'ny rahan'i Jesosy dia mijoro manamarina antsika amin'izay fehmpangana tiany fahavalo andavonantsika, zany hoe raha mpamelan-keloka fa tsy raha mikondane ao fa rehefa miresaka tsika mikasika momba ny rano dia eo amin'io rano mihitsy ny problema, satria inona ary le vavolombelona hoentin'ny rano. Porofo anankitelo aloha ny hitako mikasika momba ny rano. Ny rano lazain'ny Baiboly eto dia manondro any Jordana, fa tsy ny fanahy amin'ile endriky ny fanoharan'ny rano ao anatin'ny olona zay miboiboky amin'ny lazain'i Jesosy amin'ny jaona toko 7. Isy rano velona miboiboky avy eo aminy. Tsy nyle rano lazainy eto hoe vavolombelona tiany tompo ilazana ny fiavian'i Jesosy hoe ho avy amin'ny rano, fa le fiavian'i Jesosy ho avy amin'ny rano dia manondro ary misy ifandraisany mazava amin'ny Levitikosy toko 1:7 ka hatramin'ny 9:1. Zany hoe le taratra anehoana ny fanondrona any Kristy ao amin'ny testamenta taloha. Levitikosy toko 1:7 ka hatramin'ny 9:7 ho vakiako amin'ny anaran'i Jesosy. Ary dia alainy koa ny osolahy roa ka apetrany eo anatrehan'i Jehovah eo anoloan'ny varavaran'ny tranon'ilay fiaonana. Dia anaovany Arona filokana ny osolahy roa, ny loka anankiray ho an'i Jehovah ary ny loka anankiray ho an'i Azazela. Ary ampanatony ny Arona ny osolahy izay niarany filokana ho an'i Jehovah ka ataony fanatitra noho ny ota. Alatsadra zany. Fa ny osolahy izay niarany filokana ho an'i Azazela kosa dia apetraka velona eo anatrehan'i Jehovah, anaovana fanavotana ho azy mba andefasana azy akany anefitra ho an'i Azazela. Ary ampanatony ny Arona ny vato-trombola izay atao fanatitra noho ny ota ho an'ny tenany, na dia anao fanavotana ho azy sy ny ankonana izy, dia ho vonona ny vato-trombola izay atao fanatitra noho ny ota ho an'ny tenany. Dia akavainafo eran'ny fitondranafo avy amin'ny alitara eo anatrehan'i Jehovah izy, ary didikazo manimpofona voatorotoro madinika eran'ny tanandroka hoentiny miditra eo anatin'ny efitra lamba. Tsika zany tsy hiditra amin'le tapany faharoa ny amin'le hoe ombola fa hatreo amin'ny 10 mikasika momba ny osolahy. Ireo osolahy roa ireo ny ray anaovany Arona loka ho an'i Jehovah ary ny ray ho an'i Azazela. Ilay ray ho an'i Jehovah dia natao fanatitra latsadra ho fanatitra noho ny ota naisitra ny fahotan'ny olona. Io le hoe point voalohany fanatitra manaisitra ota.
fa ny anankiray kosa osla zay tsy vonona fa voalaza eo amin'ny Levitikos toko fahenina toko fahenina 20 ary voamarina kokoa amin'ny 2 ka hatramin'ny 2 mikasika andreo osla reo dia ohatr'izao ny fizotrany inona nanaovana anazy jerentsika kely 2 ka hatramin'ny 2 dia apetraka erona amin'ny lohan'le osla velona ny tanany roa ametrahany arona tanana zany izy io ka ekeny eo amboniny ny eloko ny zanak'Israely fametrahan-tanana mampiapita eloka eo amboniny eloko ny zanak'Israely rehetra sy ny fahadisoany rehetra dia ny fahotany rehetra dia ametraka izany eo amin'ny lohan'ny osla izy ka ampandeha azy hoentin'ny lehilahy voatendry akany anefitra ary hoentin'ny osla ho any anefitra ny eloko izy rehetra dia alefany any ny osla ino tsara izy mila manaraka tsara tsika mifantoka fa raha voaverana ty fantohantsika dia tsy maraka ny zavatra tian'Andriamanitra ho tenenina ty osla faharoa ty ho any Azazela dia osla tsy vonona fa ametrahan-tany ny hitondra ny eloko ny zanak'Israely rehetra hoentin'ny lehilahy voatendry akany anefitra zany hoe arenireny any anefitra zany io osla io dia ohatr'izao ny fanaovana anazy Arona ny voatendry ametrahan-tanana aminy amin'ny mampisorona azy dia Arona no tsy mitsodrano fa manozona an'le osy hitondra ny fahotany Israely ho aiza arenireny any anefitra lay voalohany no vonona alatsadra dia maneho an Jesosy no vonona no fatsihana teo amin'ny azo fijaliana no nyota ho famonjenantsika zany hoe ny Israely vaovao zay vonjen'Andriamanitra dia zay rehetra mino an Jesosy sy nandray azy le osla velona kosa ahoana no anambarany amintsika le tandindo ny famonjena eo amin'ny Kristy ary eto ty hanampy antsika be mikasika momba an'le hoe rano Jesosy Kristy avy amin'ny rano zany hoe le fanekena tao amin'i Jesosy ka nampijoroana azy eo amin'ny endrika ara-panahy ho avy amin'ny rano zany hoe nanomboka teo amin'ny batisy ahoana ny fisehon'izay le hoe ho avy amin'ny rano zay ifandraisany eo amin'ny Levitikos toko fahenina 20 manaraka tsara tsika le osla velona io dia ilaina ny tanany Arona ho ampiasain'Andriamanitra ny tanany Arona ho an'io osla io hipetraka eo amin'ny lohany hitondra n'ilay osy any anefitra zay tandindo ny eloko ny zanak'Israely afindra eo amin'le osy mba hatonga azy ho fitsorana any anefitra amin'izay aorian'ny fametrahan-tanana zay naovan'ny mpisorona azy ary io mpisorona io dia voamarika tsara atao anaty baiboly amin'ny Levitikos toko 20 fa Arona eo no ilazany Arona ny eloko ny zanak'Israely rehetra amin'ny osla velona io le osy voalohany tsy mila fametrahan-tanana fa tonga dia vonona ny rano latsaka no manaisitra ota le osy faharoa mitondra ota satria ametrahan-tanana dia velona izy no mirendreny any anefitra tsy namono lay osla faharoa Arona fa nandefa azy irendreny any anefitra ary misy lehilahy responsable anankiray tompona ndraikitra ozy izy eo amin'io Levitikos toko 20 zay mihitsy ny asany zany vao mitondra ondry mitondra osla zay vita fametrahan-tanana any anefitra teo amin'ny fiainan'i Jesosy dia tanteraka daholo io zavatra anankiroa reo Jesosy dia tonga anatanteraka an'izay voasoratra ny aminy izy naka ny endriky ny osla ny vononana latsadra izy ary mbola izy ihany koa le osla velona nitondra fahotany zao tontolo zao tany anefitra zany mahatonga ny Jona mpanao batisa nylaza tamin'ny andron'ny Jesosy vao tonga izy eo amin'ny Jona toko 1:9 vao hitany Jesosy andeha atao batisa dia ozy hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra zay mitondra ny fahotany zao tontolo zao zany hoe raha dika koa dia azo lazaina hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra toy ny osla zay mitondra ny fahotany zao tontolo zao nahoana Jona mpanao batisa dia nampahitana mialohan'ny batisa ny Jesosy fa tao amin'i Jesosy ny fahotany zao tontolo zao tahaka le osla nametrahany Arona tanana hitondra ny fahotany zao tontolo zao mety antany ianao Pasteur Rodolphe Jona mpanao batisa nefa aminany fa tiako fantatrao fa Jona mpanao batisa dia zanaka Elizabeta ary Elizabeta dia taranaka Arona tamin'ny fotoana nampidirana ny Jesosy anatona an Jona
dia misy soratra masina ozy izy amin'ny baiboly tsy tanteraka raha tsy ataony Jona Batista Jesosy. Dia ozy izy nandà Jona za tsy hanao batisa anao fa ianao no tokony hanao batisa anako. Dia ozy izy Jesosy ekeo ihany aloha fa izao no mety atanteraka ny fahamarinana ao amin'ny Levitikosy toko 4:12 tsy maharety eka ao an'Andriamanitra. Hitanareo tratra le fahamarinana hoe le Levitikosy toko 4:12 ty tanterahany ty fa ny dimension fotsiny miakatra. Tsy nitondra ny fahotany Israely fotsiny izy fa nitondra ny fahotany zao tontolo izao. Mareteka ao an'Andriamanitra. Ahoana ny fisehoan'la izy? Jona mpanao batisa taranaka Elizabeta hitantsika eo amin'ny Luka toko 1:5 fa avy amin'ny taranaka mpisorony Elizabeta reniny Jona. No zany tamin'ny fotoana anaovany batisany Jesosy tsy nilaina ny mahaprofety azy. Halleluja. Tsy nilaina ny mahampaminany azy fa nilaina ny mahampisorona azy. Avy amin'ny arona inona ny zavatra nitranga? Saika tsy nanao ny andraiky ny Jona satria tsy takatry Jona izay hampanovina azy. Fa Jona nampahitana amin'ny masom-paminaniana ny fahamarina ny fisiany fahotany zao tontolo zao tao amin'ny Jesosy izay noentiny. Batisa ny Jona dia confirmation toany Arona nametra tany amin'ny lohan'le osy lahy ahafany le osy hitondra ny otany Israely ho arenireny any anefitra. Donc Jona nanitrika an' Jesosy teo amin'ny rano. Zay le hoe avy amin'ny rano amin'izay le mission. Tsy maharety azonareo nilaina ho isolo any Arona. Jona anitrika an' Jesosy nidina ny fanahy. Dia zao le lehilahy mpitondra le osy lahy any anefitra tsy lehilahy fa Saint Esprit. Vao vita batisa Jesosy tonga dia noentiny fanahy tany anefitra izy. Tsy maharety eka ao an'Andriamanitra. Alleluia. Hitanareo ilaina le rano mba ho vavololombelona fa tao Jordana nanomboana nanitriana tao amin'ny Kristy ny fahotany zao tontolo zao. Jesosy nataony Jona batisa fa ianao atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy maharety eka amin'Andriamanitra. Fahotany zao tontolo zao taranaka lasa taranaka androany taranaka ho avy tao amin'ny Jesosy daholo indray mandeha nasitriky Jona. Fantianota fahobe Jona nampiasaina anitrika an' Jesosy fa ny fahotany zao tontolo zao tao aminy. Zany hoe disponibilité amin'ny grâce na ny fahasoavana ny famindrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy ho anao dia tamin'ny fotoana anankiray zay nanekeny Jona ho fantsona teo am-pelatan'Andriamanitra nampiasaina tamin'ny fomba tsy nanana ny fahatakarana. Nanitriana an' Jesosy tao Jordana ka natonga azy nanaiko ampiasaina amin'izany. Zay no mahatonga amin'ny baiboly milaza amin'izay natera-behivavy tsisy lehibe noho Jona. Maninona ny tsisy lehibe noho Jona? Satria tsisy olona anankiray teto ambony tany nampisy impact na fiatraikany amin'ny génération sy ny taranaka tahaka amin'ny fanompony Jona. Jona nanitrika an' Jesosy fotsiny nataony fa zao tontolo zao nasitriny tao amin'ny Jesosy. Fa izy ny tsy sokatra an'izay fa misy fahamarina tsy tanteraka ozy Jesosy raha tsy ekenao le izy. Ary io fahamarina nefa tsy fahamarina tsotsotra fa no fanekeny teny anankiray teny ambavan'i Jesosy nampisy impact ny ministerany amin'ny fiatraikany fisiany taranak'olombelona eto ambony tany ho vonjena rapitso amin'ny alala amin'ny batisan'i Jesosy. Tsy maharety eka ao n'Andriamanitra. Halleluja. Andriamanitra dia manaitra antsika fa reo vavololombelona telo izay voalaza amin'ny baiboly rano, ra, fanahy mitovy le fanambarana. Misy continuité na fitohizana reo fanambaran'ireo ary tsy natao hisaraka ireo satria zay le maridrefy
mpanehoana tian'andriamanitra oaseho amin'ny alalan'ny fahamarinan'ilay endriky ny Levitikos 20 amin'izay zavatra nampiasana any Jaona mpanao batisa. Jaona saika tsy nanaiky. Aoka izany ataonao batisa. Fa tsy hainao nataoko batisa. Teo Jesosy misy zavatra tsy mety anie zany. Ekeo ihany aloha. Ekeo fotsiny. Fa izany mety atateraka ny fahamarinana rehetra. Teo izy Jaona misy fahamarinana tsy azoko. Misy fahamarinana hitako. Fa misy fahamarinana tsy azoko. Hitako zay nampahitana avy amin'Andriamanitra. Fa tsy azoko zay ampanoviny avy aminy. Le fahamarinana fantatro fa mitondra fotany zao tontolo zao izy. Fa le ataony anao batisa tsy fantatro hoe inona no antony. Mariko aloha fa Jordana dia toeran'ny confirmation. Nafen'Andriamanitra tao Jordana ny guérison any namany ny fanasitranany namana boka. Nasainy sitriky pito tao Jordana namana vao nody toy ny ody zazakely ny abokany. Dikan'izay Jordana toeram-panamarinana fiainganako. Ka raha miresaka izy hoe reto profo telo reto no maneho an'ilay famantarana dia manondro any Jordana Andriamanitra. Olay nipoirana na tonga ny fahafahana maneho an'ilay malalana an' Jesosy, fahamarinana an' Jesosy ary fiainana azy Jordana. Zany hoe le fanasitanana nandrahana ny Elisy ho afenonao Jordana no niraisin' Jesosy tamin'ny batisa hitsanganany ho mpanasitrana an'izao tontolo zao. Teo le izy no noentiny fa confirmé le izy tamin'ny dia kapoka ny heretany. Bon, amanaraka tsika mijery an'izay. Hiditra lalindalina kokoa tsika amin'ilay endriky ny rano sy ny raha ary ny fanahy. Halleluja. Matetika amin'ny fanasitrana tany amin'ny testamenta taloha koa tao anaty rano. Varian'ny Siloama confirmé fanasitranana. Betsaida etsehan'ny anjely dia izay miroboka voalohany misitrana. Hitanareo? Dia maninona Jesosy niainga avy amin'ny rano. Zany hoe izay nasitrika tao anaty rano naseho sy nakambana tao amin'ilay tandindona atongavan'ny Mesia ho tonga fanasitranana ho an'ny olona. Fanasitranana ho an'ny olona. Vao tonga Jesosy vita ny famonjena tsy namaly tsony Siloama, tsy namaly koa Betsaida. Satria nahoana rehefa tanteraka ny famonjena izy le niainga avy ao amin'ny rano noho izany tsy le rano loatra no mitondra fanasitranana. Fa tamin'ny fotoana ny alohan'ny fahatongavany dia nafenina tao anaty rano ny fanasitranana. Rehefa tonga izy ny kapohana voalohany vidy ny fanasitranana. Noho izany tsisy Betsaida manasitrana tsony na Siloama manasitrana. Ny mpanasitrana sady fanasitranana Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao. Amen. Ilaina ny contact amin'ny Jaona hiconfirmena tahaka le zanak'osy le osy lahy mitondra ny fahotana renireny any an'efitra. Rehefa avy mitondra ny fahotana zao tontolo zao le osy lahy dia lasa tany an'efitra. Dia teo Jordana Jesosy mitondra ny fahotana zao tontolo zao. Vao noentiny fahotana zao tontolo zao dia inona ny dingana manaraka taoriny batisa tonga dia nakany amin'ny dezerany an'efitra Jesosy noentiny fanamasina. Vakio ny bokon'ny lioka fa manambara an'izany mazava. Noentiny fanahy tany an'efitra izy alainy devoly fanahy. Jereo amin'izay teto fa mivavolombelona voalohany dia mino afa manaiky ianao hoe ny rano tamin'ny batisan'i Jesosy, ny rano Jordana. Ny etape voalohany amin'ny famonjena zany dia nitondran'i Jesosy ny fahotantsika, nitondra ny fahotantsika izy. Ny hoe teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy tsy nitondra ny fahotantsika teo amin'ny hazo fijaliana izy, fa teo amin'ny hazo fijaliana no nanesorany ny fahotana izay noentiny. Tsy maintsy hoentiny aloha vao esoriny. Teo amin'ny hazo fijaliana nanombohany an'ilay fahotana. Nomelohany izy teo amin'ny toeranao. Teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy nanombony sy nandevona ny fahotantsika. Natahoty izy
satria rehefa nanaiky izy hitondra ny fahotany zao tontolo zao dia tao aminy fahotany zao tontolo zao na tsy nahalala ota azy izy. Dikan'izay natao ota izy fa tsy mpanota. Ahoana ny fomba natonga azy ota? Efa nazavaiko antsika. Nandalo izy ny passagen'ny ositra, nosorana izy ary nanao koa izy takalo kapoaka tao Getsemane. Nandray fanasan'ny tompo, fanasan'ny olona izy, tsy fanasan'ny tompo, fanasan'ny ota. Zany hoe confirme intelo, tsy maintsy namafisina intelo vao neto tonga ota ny tsy nahalala ota. Rano izay vavolombelona anankiray. Halleluja. Maria Magdalena nanositra ny tongony ho faty. Zany hoe tsy mety maty izy raha tsy nosorany Maria. Zay tao ambadika le zavatra tiantenenina hoe nareo tsy malala izy fa hanositra izy ho faty. Zany hoe le ositry ny mpanota tao hoe Maria izay navela ny eloka lasa mifindra tao aminy ny fahadalan'ny Maria rehetrarehetra. Maria votsitra. Ao tsara ve tsika? Zay tandindo zao tontolo zao. Zay no mahatonga ny Jaona nilazain'Andriamanitra hoe amin'izay natera-be vavy tsisy lehibe noho izy. Ary Maria Magdalena koa nahazo an'izao teny zao. Fanaovinana ny toriny ty filazantsara ty izy dia tsy maintsy raha zay na ny révélation miafy no ambadiky ny fanosorany ty vehivavy ty a. Satria maridefy anankiray ngeza be mitantara-piaina ny taranaka daholo na ny nataony Jaona na ny nataony Maria. Ny Jaona izy nahita ny fahotany zao tontolo zao tao amin'i Jesosy. Rehefa vita ny Jesosy, ianao androany misitraka avy amin'ny Jesosy zay famonjena sy fanamarinana avy aminy vokatry ny fiasan'ny famelan-keloka. Alleluja. Tamin'ny tondrano ny fahotantsika. Neny Maria indray, izy ny solo tena mpanota rehetra eto ambonin'ny tany. Vehivavy jangana vela eloka, solo tena mpanota rehetra eto ambonin'ny tany Maria, anositra an' Jesosy mba hahafahan'le ota ho confirme ao anatin'ny onction. Hitanareo, raha mbola mitoetra ao amin'i Jesosy ny fahafenon'Andriamanitra tsisy ota dia tsy nety maty mihitsy izy. Noho izany tsy maintsy programmena ara-panahy ny fahafatesany. Raha tsy nanositra azy Maria, tsy maty izy. Tsy mbola nisy teo amin'ny Jiosy ny hoe olombelona no hosorana ho faty, fa ny olona efa maty no hosorana. Raha vao tapitra ny eny dia hosora menaka amin'izay. Fa ny Jesosy mbola velona izy nefa nosorana, zany hoe ohatr'izay mihitsy tsika. Alohan'ny anangarany antsika aorian'ny fahafatesana dia omeny antsika ny onction en Saint-Esprit ho takalo ny onction en fahotana. Enola izy ny fatakaran'Andriamanitra lalina melohan'ny fotoana tiany amonjena sy hanovananao dia efa vita tao amin'ny passé-any daholo. Zay natonga ilay nilaza nisy fotoana hoe misy fotoana nydinga amin'ny voninahitra, lazainy hoe mbola hihoatra lavitra no voninahitra zay aseho amintsika. Romana 9:20. Ohatrany hoe raha pitso le voninahitra, nefa amin'ny 9:7 zay natsony no marino, zay no marino nomeny voninahitra, nomeny voninahitra. Le voninahitra indray ny amin'ny passé. Ianao nefa tsy afaka miverina ny amin'ny lasanao. Raha hiverina ny amin'ny lasanao ianao dia teny hoe ahoana moa ny hiverenako amin'ny zavatra efa vitako? Tsy possible. Dikan'izay ny lasa dia lasa fa tsy azo hiverenana. Dia hozy izy Andriamanitra, le voninahitra ho aprimiko aty amin'ny passé-ako fa ho asehoko anao any amin'ny futur. Dia hozy izy Andriamanitra, mahatonga ilay izy nafeniko any amin'ny passé, tsy izy afaka mikasika, tsy azo ny devoly tiany io. Satria nahoana efa nafeniko tany amin'ny alfako ilay izy mba hahafahanao misitraka an'ilay omeganao. Raha pitso feno voninahitra tsy azo ny satana ravana amin'izay. Zay no mahatonga ny destinénao ao amin'ny fiverenanao amin'Andriamanitra. Destinénao ao fiverenanao amin'Andriamanitra. Satria afenon'Andriamanitra ao aminy ny tsaranao. Dia mahatonga anao mbola mitototody sy mivezivezy, tsy hoe akory rava le anjara voatendry, fa ny fiverenanao nanokatra an'le izy ao amin'ny futuranao na noavinao rehefa avy eo. Azon'ny satana ataony manataraiky anao amin'ny fahavarim-barianana, fa tsy azon'ny satana atao ny mamafa ny destin anao satria efa ao amin'ny passé n'Andriamanitra. Tsy maharety eka ao an'Andriamanitra. Tsy maharety eka ao an'Andriamanitra. Halleluja. Halleluja. Ka zay no mahasamy hafa ny atao hoe fitondrana ny fahotantsika avy amin'ny rano. Tamin'izy nateraky ny rano nitondra ny fahotantsika izy, fa tamin'izy teo amin'ny hazo fijaliana nanaisotra ny fahotantsika izy, tamin'izy nalevina nandevina ny fahotantsika izy. Nosorana izy mba ho marina aminy ny atonga azo ho isan'ny ota na tsy nalala ota azy. Natao ota izy
mahatonga tsika ho fahamarinan'Andriamanitra aiza ao aminy. Tao Getsemane izy raha io isory amiko ty kapoka ina nefa tsisy mahita ny tanany. Nisotro kapoka invisible izy. Ino no kapoka tsy hita maso ny fahotako sy ny fahotanao. Zany hoe confirmé teo amin'ny fandraisana. Tao Getsemane ny sotrony ny fahotantsika menakavy mba hosoloany an'ilay kapoka hita maso atao hoe famelan-keloka azotsika famondrapo avy aminy. Tsy marety ary rehefa zay dia niporofona amin'izay teo amin'ny hazo fijaliana zany tamin'ny nanekeny ho faty anomboana an'izany fahotana sy natioranoto zany eo amin'ny hazo. Alleluia. Dia zay no natonga an' Jesosy nanao transfert de données amin'izay. Inona no nataony alohan'ny hafatesany? Nafindrany eo mofo sy ny kapoka amin'izay ilay tena izy avy amin'Andriamanitra mba hafahany, halleluia, mitondra an'le tsisy avy aminao ho tonga natiorany vaovao vao manaiky ho faty izy. Hatramin'ny farany afaka manolotra amin'izay izy. Dia zay mahatonga azy miteny, zaho izy zao didy zao ny azoko avy amin'ndraiko, za manam-pahefana nolotra ny haiko izy dia haka azy indray. Fa maninona? Satria le fiainana n'Andriamanitra tao aminy dia manam-pahefana hanapaka le fiainan'olombelona. Tamin'izy naka ny endriky ny nofo. Noho izany le endriky olombelona tia novonjena no nisololy an'ilay endriky Andriamanitra nandresy fahafatesana ho ao amin'ny mofo. Niraisy ny mofo dia ozy izy rehefa avy eo, tia ny tenako. Le tenako za ty nefa ty koa tenako. Izy amin'ireo marina zay. Za sa ty raha sy misy azo avaiko. Tia ny tenako. Io ianao. Tia ny tenanao. Fa iza marina ny tena izy. Ty sa ty. Vao nanomboka ny tenany iny Jesosy, lasato le tenany. Fa tsy izy tsony io. Zay no mahatonga azy mihinana ny tenany. Niara-ninana tamin'ny mpianana izy, tia ny tenako izy vaky ny teny zarainy dia izy koa nihinana. Ahoana? Satria rehefa niala tao amin'ny Jesosy le natioran'Andriamanitra dia tsy maintsy ho adinon'Andriamanitra izy satria nanaiky haka ny toeram-pahotanao. Dia zao nitransfereny tao anaty mofo amin'izay le maha izy azy. Dia na izy koa aza tsy maintsy mihinana aloha atao ese ao anatin'ny 4 jours. Ny hery sy ny fahefan'le tenany rehefa ampandresy an'le vatany efa tsy izy tsony fa ianao hita maso, confirmé tamin'ny endrika telo. Nateraky ny rano izy tamin'ny batisy, natao ody izy tamin'ny isotro Maria Magdalena, nanaiky izy isotro ny kapoka ngidiny fahotana tao Getsemane. Noho izany transformé totalement amin'izay izy, tsy ho izy tsony amin'ny endriky mazanak'Andriamanitra azy fa nilatsaka izy ho isan'ny zanak'olona. Jerao Matio, Marka, Luka, John fa nitanjon'Andriamanitra tamin'ny dinany aka ny endriky ny nofo, tsy nifikitra sy naneho ny mazanak'Andriamanitra azy fa isaky miteny izy zanak'olona. Dikazay efa hanomboka izy aka ny endriky ny olona, ampandresy ny olona le ny andala ampamonjena azy. Tsy marety akao an'Andriamanitra. Vita amin'ny fandraisana, vakiny teny zarany nomeny ny mpianany, izy koa ninana. Fa maninona izy ninana? Ninana izy satria le hery tao ambadiky le transfert fampitana sy famondrana an'ilay endriky Andriamanitra ao anaty mofo dia capable amohan'le nofo, le herin'le nofo fantatry ny fanamasina efa zatra ny nofotry Jesosy satria io nofo tsy kasianota sy tsy nahalala ota. Noho izany rehefa tonga ota Jesosy nitondra fahotantsika dia tsy maintsy afindrany ao anaty mofo daholo le données rehetrarehetra. Vao miteny Andriamanitra hoe tia ny tenako dia iny izy zay ao anatin'io daholo. Dia zao le izy nohaniny Jesosy le izy dia inona ny zavatra nitraka tao anatin'ny fihinanany. Kapohana amin'izay tena mety maty. Nilozan'Andriamanitra izy tonga dia niala amin'ny fofonainy teo amin'ny hazo fijaliana. Maty izy dia nalevina. Inona ny zavatra nitranga? Misy trasy tao anatin'ny vatany izay natory fa tsy tonga dia teo no eo le izy niasa tamin'ny fotoana nihinanany azy.
manomboka taitra ny fanamasina aiza moa le vatan'olombelona ny toerana iny fisaka midina zany ny fanamasina dia tsy mahafantatra izy afa-tsy le vatana anankiray vatan' Jesosy iny jereny fanamasina aiza totsitany jereny avy any ambony any ohatran'io pasana le izy satria efa misy le donné teo aloha nafindra nefa Jesosy koa nihinana dia lasa hita amin'ny fanamasina tao amin'i Jesosy le izy dia natsangany Jesosy zay mahatonga amin'ny fanamasina tomboka sesy vavolombelona fahatelo tomboka sesy vavolombelona fahatelo manamarina ny endriky ny famonjena ahitana taratra ny mahan'Andriamanitra anao fisinsingan'Andriamanitra ao anatinao halleloia zay tsisy hidirany tamin'izay zavatra vitanao teto ambonin'ny tany fa rehefa nanomboka tena mibebaka ianao ka miverina tamin'Andriamanitra dia manomboka hita amin'ny fanamasina taratra ny fisinsingan'i Jesosy ao anatinao satria mihinana ny tenany tompo sy ny rano tsika fa tsy hoe akory hoe ty mofo sy raha ty rehefa tonga ao anatinao dia mahatsiaro fotsiny fa ozy izy ty ny tenako sy ny rako dia mivakiny dia nomeny ny mpianany dikan'izay misy trasina Jesosy ao anatinao dia zay mahatonga ny tompo milaza zay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako dia manana fiainana mandrakizay izy ary za nangana azy amin'ny andro farany miantony le fananganana satria misy le trasy le transfert ny any Jesosy mandritry ny 3 andro ny tao dia tadidy ny fanamasina dia natsangany Jesosy nisy voalohany izy ny lamatoa maty natsangana voalohany raha tsy misy fitsanganany tena maty dia ozy izy Paoly tsisy fanantenana ao amin'ny fananganana ny rehetra maty koa fa noho ny fisian'ny fananganany tena maty no vany izy lasa nanana le endriky tsy fahalovana taorian'ny fitsanganana rehefa nandresiny herin'ny fahafatesana izy dia amin'ny fotoana andraisanao fanasan'ny tompo ao anatinao koa le transfert ny men'Andriamanitra misy ny singan'ny tompo fantatry ny fanamasina anatinao dia rehefa neny ny trompetra iny le tompoka se hitan'Andriamanitra anao ary amin'ny fotoana tongavan'izay fotoana zay tsy maintsy mivoaka amin'ny fasana ianao raha Jesosy natsangany ianao ihany koa dia ozy izy le apôstôly Paoly raha ny fanahy zay nanangana an' Jesosy Kristy tompo tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo zay fanahy zay koa nanangana an' Jesosy no amelona an'io teninareo mety maty io andova fiainana dikan'izay le fahalevonana voalohany lasa ny zavatra taloha avy amin'ny vovoka fa le fananganana faharoa miainga amin'ny koba sy ranom-boaloboka tsy vovoka tsony singara-panahy amronana ny tena izy eo aminao satria mitondra ny endriky ny nofotry Jesosy tsy mety loha dia ozy izy Jaune raha izy eo Jesosy dia ho tahaka azy sika normal be amin'ny fotoam-pampakarina zany Jesosy vao tena mahita hoe ty le tena nofo avy amin'ny nofoko sy raha avy amin'ny rako halleloia ohatra ny Adama vao mifo dia hoe ty le tolana avy amin'ny tolako sy nofo avy amin'ny nofoko izy Adama vao mifo izy iny le fifoazan'ny Adama fa Eva no nitsena azy fiangonana no nitsena azy fa mitindray fa nohatra kely Adama vaovao indray no hitsenantsika fa ny fiangonana anatona azy tsy maharedeka ao an'Andriamanitra halleloia halleloia hitantsika amin'izay ny mahavavolombelona ny rano avereny hoe fahavolombelona ny rano e dia avereny koa fahavolombelona ny fanahy ny fahavolombelony rà aloha zany ny faharoany ianao zany tsy tokony lany fotoana eo mpaname lohatena tsony ny problema raha vao lany fotoana eo mpaname lohatena ianao dia toerana tsy mendrika tokony toeranao tsony eo amin'io tany tena marina mila miverina amin'i Jesosy ianao matetika mantsy ny faname lohatena ota mamatotra no mitondra azy tsy tia ny tompo ianao ohatrany hoe tsy sitraka ny vavolombelon'ny rano hoe efa noentiny ny fahotanao rehetra lasa ohatra manao tsinitsiny ianao mpasaziny rano zay niterahana an' Jesosy hoe avy amin'ny rano izy Jaune napiditra n'izany tao amin'i Jesosy solotena ny arona ary ny azo fijalian' Jesosy nandony vidin'ny fahotana atonga le izy ho prix efa voaloha dikan'izay tsy lojika tsony ianao raha mbola eritreritra hoe la ny andro ampandinian-tena hoe vitany amiko aiza tsony ny aleko Andriamanitra ngamba tsy tia tsony aza be koretakila be eo mandraisa décision ndray mandeha fotsiny tompo tsy mety ty zavatra nataoko ty iova fo tanteraka amin'izay vonina ny ombona aminao tonga dia miasa ho azy le izy satria zavatra efa vita le izy vavolombelony raha ozy izy baiboly tsy misy famela-keloko raha tsy misy raha latsaka Jaune ny ilaina ilazy sy amindra ny fahotany zao tontolo zao tamin'ny fametra-tanana
tamin'ny fanaovan'ny batisan'i Jesosy, azonao amin'izay ilay zavatra tiany tompo tenenina momba ny rano. Jesosy novonoina sy nombona tamin'ny hazo fijaliana mba anomboana fiainana vaovao eo amin'ny fiainan'ny olona mpanota tamin'ny nanonerany teo amin'ny tenany sy ny fanoloran-tenany ny vidin'ny fahotana izay voaloha ara-dalàna. 2 taona lasa izay. Tamin'ny any Jesosy tsy mila osy raloa, tsy mila osy laroa. Sy osy laroa samihafa no nilaina. Ohatran'ny eo amin'ny Levitikosy 20 fa osy lara ihany. Raha diky Jesosy rery ihany naseho teo amin'ny zareo. Ny osy lara rehefa nametrahany arona tanana dia ny fahotany Israely rehetra ny tao aminy. Rehefa nalatsa-dra dia voalaza fa voasarona koa ny elony. Voasarona fa tsy hoe nesorona. Voasarona. Dikany hoe voasarona tamin'ny tiany saromana dia tsy hitako hoe mofo ny tao. Rehefa miala ty hay misy mofo ato. Zany hoe ny fanaronana ny tia kapoaka sy mofo ty tsy midika hoe tsisy nininonao na tsy hitany masoko azy. Dia ohatr'izay mihitsy ny osy latsy hoe ny ota afaka fa voasarona. Ny famondrapo manaro ny eloka. Fa ny fanoloran-tena manaisitreloka. Tsy marety akavan'Andriamanitra. Ahoana no resantsika an'izay zavatra izay? Ny hoe voasarona dia tsy hita fotsiny fa mbola ao ilay izy. Rehefa saromana zao ny sakafo dia tsy fantatra hoe inona ilay tsirony ao fa ilay fofony fotsiny ianao manitra be izany. Rehefa misokatra ilay izy vao milendalendy ianao ay ve sakafo matsiro ohatr'izao no manina ahy. Amen. Jesosy ry havako tsy nanarina ny fahotany zao tontolo izao fa nanaisitra ny fahotany zao tontolo izao. Nesorona ilay izy. Zay mahatonga ny Paul nilaza hoe ny acte sy ny ordonnance izay mikondannena antsika na nanameloana antsika mihitsy no nesoriny ho afaka. Tsy misy tsony zany hanamarinana ny ota, tokony hoe zavatra hanamarina koa teo amin'ny fiainanao fa voafafa ilay izy no ny rà. Ny rà mampandesy antsika ho afaka amin'ny fanamelohan-tena. Ny rà manampy antsika ho afaka amin'ny fietreretana maloto, ny bokin'ny Ireo dia miteny an'izany. Ary Baiboly dia milaza fa ao aminy no azahoantsika fanavotana noho ny rà. Zany hoe ny fanavotana dia azontsika amin'ny alalan'ny rà. Efesiana 2:17. Ny rà ny vavolombelona manaisitra ny fahotantsika, miaro antsika amin'ny fanafihan'ny fahavalo rehetra amin'ny alalan'ny rà izay mampandresy antsika. Ary izy ireo naharesy noho ny amin'ny teny filazana sy ny rà ny zanak'ondry. Miantoka fandresena. Tamin'ny Exode 12 na ny Exode 12:20. Ny raha teo ambaravarana no nakana nafafy. Dia ny fahafatesana vily lalana ho azy. Amen. Vavolombelona ny raha, venany hoe vavolombelona ny raha. Eo amin'izay misy raha dia lalovan'ny lenjely mpandingana fotsiny. Oka zany ny fiainanao, manaiky ianao ametaka mariky ny raha eo. Mba hahatonga ny fahafatesana esitra fa ny fiainana ho tava-toetra. Tsika mila miaina ao anatin'ny fo mendrika. Mendrika anana fahatsapana ao anaty isitraka ny fatiantoka izay neretan'i Jesosy. Raha ny tokony ho izy, tsika reto tsiraray avy reto tokony ho faty daholo no fahotantsika. Satria mendrika eo antsika izany fa tena nanota tokoa tsika. Ary ny Baiboly dia milaza fa ny tambon'ny ota dia inona? Fahafatesana. Ary ny fanahy manota hozy izy ny Baiboly na ny aina manota no ho faty. Jesosy nefa tsy nanota no natao maty. Noho izany ny rano naka ny fahafatesana nahatonga nesorona tamin'le fiainana mba hahatonga ny olona izay mety maty afaka isitraka ny fiainany. Ny raha zany no manao transfert na fampitana an'le fiainana ho ao amin'ny olona. Zay no mahatonga Jesosy nilaza hoe tia ny raha ny fanekena vaovao izay nalatsaka anareo ho famelana ny fahotanareo. Zany hoe ny fampitapiainana dia tao amin'ny raha. Satria ny rano manao fa mety maty ny olona. Kanefa avy amin'ny rano nampitany fiainana ao antsika, midika fa le fahafatesana eo amin'le fiainana misy ianao androany mihitsiny no nidiran'Andriamanitra mpitana ny fiainana mba hahafanao mitohy makany amin'ny mandrakizay tsy misy fahafatesana miaraka amin'ny tsy maharety akao an'Andriamanitra.
ny reo raha tena faran'izay goavana indrindra nataony devoly dia naminony an' Jesosy. Iny zany ny tena faran'izay atsoina goavana be, ary zay no maha vendrana azy. Amen na sa tsy amen? Korintianina voalohany toko 2 tena atao anaty baiboly zay tsara tokoa, manahitra finoana sy mampitomboko, mampifandray anareo roa. Amen. Korintianina voalohany toko 2 andiny fafitoko hatramin'ny andiny favalo. Fa milaza ny fahendren'Andriamanitra izay ka maneho zava-miafina, dia fahendrena izay nafenina sady voatendrin'Andriamanitra ho voninahitsika taloha nanaovana izao tontolo izao, ary tsy nahalala zany ny mpanapaka izao tontolo izao, fa raha nahalala izy dia tsy nombohany tamin'ny azo fijaliana ny tompo-voninahitra. Tompo-voninahitra no nombohany, mitonatonana. Teo ny tonga amin'ny fahefan'ny rahan'i Jesosy nanamarina antsika, satria nahoana ny devoly no manao zany fahadisoana be zany. Olona tsy nanota, tsy nahalala ota no nombohany sy ny vonony. Jesosy tsy mendriky ny ho faty satria tsy nanao fahadisoana mihitsiny. Noho izany tsy azo ivalozana eto ny fiatraikany ny vokatra sy fiatraikany miafina ao ambadika izay nanombohana olona tsy nanao nininina. Maninona ianao mamono izay tsy tokony mendriky ny ho faty? Raha tonga ny devoly nanameloka an' Jesosy nefa izy tsy meloka, dia taditio nanao ny tsy fanao izy. Androany raha tonga ny devoly nameloka anao tamin'ny ota lasa vitanao, dia valio izy. Efa nisy nomelohana teo amin'ny toerako, noho izany tsy nanao fahefana tsony ny ampanga fanondroany, satria efa nisy voapanga sy kondane teo amin'ny toerako. Noho izany zoako nyaina ao anaty fahafahana tanteraka, nyaina ny sitrapon'Andriamanitra, tsisy fanameloana ao amin'ny Kristy Jesosy. Tsy maharety ka ho an'Andriamanitra. Halleluja! Tsy meloka ako satria nahoana? Afaka makao amin'izay zafendran'Andriamanitra fahasahina amin'ny teny, efa olom-baovao amin'izay. Inona ny antony? Tsy hoe hiveriny ianao amin'ny fanaonao. Aza anao tiako tenenina fa ny lasanao mbola tiany atsingerina ao anatinao hoe zao no nataonao. Hitanareo ho an'izay olona tsy mahafantatra an'izany, bitsibitsihany ho aiza intsony ny alehanao ianao neka efa nanao an'izao condamné 7 taonina ny fanamelona tonga ao amindahosinao. Fa zao fotsiny tadidio nataon'i Jesosy no mahatonga ny ray manaiky ny famonjenanao. Ny raha ny vavolombelo ny famonjenantsika. Inona hoe ny raha ny vavolombelo ny famonjenantsika. Afaka mijoro sy miteny ianao hoe aza vonoiny izy Jesosy aloha nampanota aza fa za efa maty ho azy. Zay no mahatonga ny famindram-ponao mbola ela be. Nataontsika aza hoe nanota foana ianao hatramin'izay, dia ozy izy ny ten'Andriamanitra. Fitiavana mandrakizay ny nitiavako anao hoe zany nampaharitako ny famindram-poko anao, fa na dia adala sy mendrika azy ianao dia efa maty meloha amin'ny fotoana iodinanao a. Fitiavana ngeza be zany. Misy fitiavana riavana miandry anao, fitiavana tsy miova fa tianao, mbola maharitra miandry anao hatramin'ny farany, fa manapa-hevitra miverena aminy. Fa raha vao miverina ianao tsisy lasana ray minitra talohany itenenako izao azy, ka tokony mbola anarakaraka anao any amin'izay tontolo hitondrany anao raha-pitso. Ny antony dia tsotra, rehefa namelanao izy dia tsy mahatsiaro ny fahotanao intsony mandrakizay. Halleluja! Ny olona rehefa mamelanao dia mbola mailo aloha. Zao neny nataon'iny tamin'ny tapabolany, mailo izy aloha, dia avy aloha izy ho mailo, fa normalina koa izy raha mailo, satria izay le dingana misy azy. Fa Jesosy tsy ohatry izany. Vao eo izy no voanao mafy be mihitsiny, fa mibebaka ianao dia ohatrany tsy tadidiny. Dia ahoana ndany hoe jeloiny hoe Petera Petera nandasy fa tsisy fitarainana mihitsy. Ny nalo tena tsy zakako tamin'ny Petera mihitsy le nanao ny rôle amin'ny Peter Pan nandangy ianao lazay nova tsy fantatrao tsisy an'izany. Vao tonga Petera dia Petera moti hava ianao. Tsara nga tena fony Jesosy tena hafa mihitsy, manahafa azy. Amen. Ary zay ny antony sekoly ny toetra. Ny olona afaka hiara hitoetra amin'Andriamanitra dia izay olona manana ny toetra n'Andriamanitra. Dikany hoe miara amin'ny toetra mitovy toetra. Tsy maharety akao an'Andriamanitra. Halleluja! Amboary io toetra io. Misy dikany matory dadia reny olona efa eritreretiny izany vavolombelona be dia be nyteteny teo hoe mitsoahan'Andriamanitra tao anatin'ny sekoly izy, tenin'Andriamanitra manovanao.
tsy possible ny olona anankiray milaza fa hoe za fa tena miova ho azy fotsiny efa za manana fanamasina non tsy possible etreto fa za mitory eto fa za koa asiny eo atapikandroko ka eto zany tsisy olona tokony hatsapa hoe fa maninona ny tenino za koa ara-bavo miteny tsy anafa an'Andriamanitra tsika rehetra mila miara-manaiky ny fahamarinan'le teny tsy fahasiana le izy fa fitiavana halleloia ary raha manaiky itsiny le teny ianao tsisy ho tafajanony eto zany fa anisan'ny olona atamana fanotronana nety miatsa ve zazakely nana inona na iny jereo tsenao atsakana ny miatsa zafady ile zazakely tsereo ny zazakely mafatifaty io misy anjely miaro azy tao anatin'ny tobila taonao hitanareo ny sarin'le fiara omaly naseho teo efa potika be io zazakely io tao anaty tomobile sady tsy nitotona tany amin'ny plafond an'le izy le any amin'ny briky nohatra zany fa manotsingevaev ohatr'izao nohatra manao rotation fotsiny ohatra hoe misy miazona zany hoe misy anjely zany manao ohatr'izao miaraka ampovoany eo dia ny atiako zany tanany anjely anankiray manatra an'izao ny dadany mba azonareo ve zany oza maintsy mihaja misy fotoana hoe tadidio fa rehefa ny anjelin'Andriamanitra no mi-intervenir ny choc mety misy fa ny fiarovana azo antoka tsisy naninona zareo fa intakta vao mivoaka tao tonga dia nitsenain'ny anjely zany hoe assisten'Andriamanitra ianao tsika tsy mitory anjely fa tsika manana n'le mpaniraka azy eo amin'ny direction any lanitra jesosy avy any nazareta no ilainao ny anjely tsy tia lalanao zany mahatonga tsy mihavana amin'ny zalahy za tsy mihavana amin'ny anjely zany tsy natao hitory anjely fa izy manana izy mpanompo mitovy amiko ihany zay natonga ny Jauna Petra rehefa niakohaka tamin'le mazava teo anoloana fa aza miakohaka ohatrao fa anjelina ihany ary ny anjely tsy manana sentiment fa rehefa Andriamanitra miteny aminy hoe miala ohatrany tamin'ny Joba dia miala izy noho izany ny fifanarahanao sy Andriamanitra ataovy izay iombonanao aminy fa aza amin'izany hoe Gabriel ny atao kaiky sa Mikael fa nininona mitranga fotsiny azo antoka raha tsy maintsy mi-intervenir izy rehefa volonté-n'Andriamanitra ianao tsy mahareteka ao an'Andriamanitra baiboly dia milaza fa sambatra ny olona anjelin' Jehova mitompy manodidina an'izay matahotra an' Jehova ao amin'ny secret afatsika misitraka ny mission any fanompony lanitra dia ny fahafatsika manatsara ny fifandraisantsika sy ny fiombonantsika amin'Andriamanitra communion et intimité amen sady amen halleluia mahafinaritra ny aloha alina mbola misy fotoana latsaka kely ndranomasoko ny siony dia zany sady mitikodiny eo le tope dada tsy maninona dada ve tsy maninona hitrehitra hoe any amin'ny zazaki dada tsy maninona za tsy maninona mihitsy izy angamba zao mieritreritra nandeha ny ao anatin'ny saintsy ny fony zany ohatra nanao topogan azareo le tsorony za ny am'le zavatra efa zavatra grave be ny fijery anazy zay le fijery masonjaza sy ny toe-jaza ny zava-misy ary zay le toe-potakin'ny tompo ananana enarana any amin'ny zazakely rehefa nanao zay toe-po zay zavatra efa grave be anao mbola mitsikitsika eny rehefa zay le hoe adalan'Andriamanitra ianao ohatrany tsisy fiatraikany aminao zay zavatra ny olona rehetra mijery anao fa mivara ohatrany hoe vita io ianao mbola hita ihany ary to mbola mitsika any le ry ny antony misy diplôma sy zavatra tian'Andriamanitra omenan'ny olona anankiray zay tsy itovizany amin'ny hafa misy zavatra tian'Andriamanitra avoaka ao ayaya tongavy ianao rapitso tongavany amin'ny hvkl rapitso any amin'ny fety amen alleloia na mbola azo atao dia tongava raha misy namana tsy manana fahafahana dia mba misy zay manana mba manampy anazy nytiako tenenina enoy nytiako lazaina zao ny azo ao anatin'ny zavatra hitra zay ataon'Andriamanitra mandritra ny fotoana io dia ho an'ny centre daholy azonao ngamba nytiako tenenina asan'Andriamanitra opportunité misokatra ao anao io ataovy zay afahanao manatanteraka an'izany ampitiavana tsika tsy nefa manomboka hanaingy amin'izay amin'ny asa rehetrarehetra sy ny zavatra rehetra tokony atao afaka fotoana fohy dia afa mafy ao an'Andriamanitra alleloia ary amin'izay miditra sarehetra mba fantatrareo moa mety ohatra hoe vitsivitsy tsika tranom-pokony olona ray isaky ny fotoana fompiandraikitra daholo nareo atsoatsy amen andray mifanompona ahoana moa ny anaovanao ndraikitra eto adindroa ihany tsika ny eto isan-kerinandro tsy maintsy mandray lesona fotsiny ianao dia zay
raha manana toerantsika latsinainka hatramin'ny many tsara zay zavatra nohaninao rehetra tsy maintsy alohanao daoly. Alleluia, amen. Jesosy nitondra ny fahotantsika. Ny rano vavolombelona fa manaisitra ny fahotantsika Andriamanitra, nitondra ny fahotantsika izy. Ny fanahy kosa dia vavolombelona, hozy izy ny bokin'ny Romanina 9:9, ary ny fanahin'Andriamanitra dia miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitsika. Ny fanahy zany sady mikonfirme ilay famonjena, mijoro eo amin'ny toeran'ny banga, manome fifaliana ao anatinao fa zanaky ny avo indrindra ianao. Eto zany ny vavolombelon'ny rano, voalazatsika teo ny ra, fa zao ho siniavitsika amin'ny fanahy izy. Ny fanahy zany dia ohatran'ny karazana attestation, miateste anao fa vita tombo-kase, vita inona ianao? Vita inona tsara? Ohatra matsiaro ny Genesis 3:30 zany nahitany Jakoba sy Labana ny resaka. Indro efa vita tomboka vatsy antananao zahay, tsy misy marombaky, tsy misy marombaky, trao isanandro ny tantananao anahy, fa fitiavana mandrakizay ainao tamina. Alleluia. Genesis 3:30 andeha tetiny ondry amanosinao rehetra ao anio, ka navaka ny mara sy ny sada rehetra, ary ny mainty rehetra eo amin'ny ondry, ary ny sada sy ny mara eo amin'ny osy, koa ireny no karamako. Fa ny hitanareo le inona ny tenenao anatin'ilay izy, ny fahamarinako no vavolombeloko amin'ny andro avy, raha tonga ianao andinika ny karamako zay rehetra tsy mara ary tsy sada eo amin'ny osy ary zay tsy mainty eo amin'ny ondry, dia ho alahitro izany. Ho an'ny Labana zany. Ary hoy Labana, eny aoko araka ny teninao. Zany hoe mara sy ny sada sy ny hafa loko rehetra any Jakoba, fa le ranoray any Labana. Ny marika zany dia maneho fiavahana mampiavaka fananana. Tsy mitovy ny fananan'ny Jakoba sy ny fananan'ny Labana. Tsika zao zao manana ny tombo-kase ny fanahy masina, nefa rehefa hita ty ivelany samondro zao ihany. Azonareo fetakilisa? Fa zay manana ny tombo-kase ny fanahy masina ny fananan'Andriamanitra, fa zay tsy manana tsy an'Andriamanitra. Dia zany hoe zay no nampiavaka ny eny Jakoba sy ny eny Labana. Ka raha ianao zany tsy misy tombo-kase ny fanahy masina fananan'ny Labana ianao zany, fa tsy an'ny Jakoba. Fantaranak'i Jakoba misy marika afantarana azy. Mampiavaka antsika rehetrarehetra zao ny ao anatin'ny raha mikorina ao anatsika tsy mitovy. Samy manana ny sokajy daholo, dia ao anatin'ny raha koa ny toerany karaktera. Mianao tsara ve nareo? Dia zay fa samy hafan'izay no mampiavaka an'ilay olona manokana maha izy azy. Ao ve tsika? Fa zao lasa mitovy indray tsika corps anankiray rehefa tonga fananan'ny olona anankiray atao hoe Jesosy. Nesorona tsy ho isan'ireo tsy manana ny tombo-kase, fanavahana anana ny tombo-kase hamantarana antsika amin'ny fanan'Andriamanitra, ary zay tombo-kase zay ny fanahy masina. Joro vavolombelona ny fanahy masina amin'ny tombo-kase hamantarana ny mahan'Andriamanitra antsika. Miara-miasa ny rano fanahy, ary tsy tanteraka ny asa famonjena raha tsy tomombana Ireo. Tsy nidina ny fanahy masina raha tsy latsaka ny raha. Jereo tsara ny zavatra nisy, ohatra ny altaran'ny Ireo. Nalahatra ny vato, ny vonoana, ny tondrahana rano aloha. Vo ny vonoana ny vato tromby atao fanatitra, latsaka ny raha, vo nidina ny afo amin'ny endriky ny fanahy. Izy telo ireo dia maneho vavolombelona mpahafenoana mahatomombana ny fipetrany famonjena. Zay vao natonga ny Israely ny teny hoe Jehovah Andriamanitra, satria nahoana nisy raha latsaka, nisy rano, nisy fanatitra. Tsy maharetiaka ao an'Andriamanitra. Afaka mitonga zanak'Andriamanitra sika amin'ny alalan'ny fanatsika ny fanan'Andriamanitra ao anatsika, ary io fanahy io miara-milaza amintsika fa zanantsika
fa tsy tia nofo ty. Ianao zany raha vao miteny hoe zanak'Andriamanitra eo amin'ny fa dia le mirehirebe reny tsy mahafantatra zay tena lohany sy fotony fa hoe zanak'Andriamanitra manana autorité anao ao anaty. Fa lazaiko tamintsika le tenenin Jesosy hoe nomeko fahefanareo hanitsaka maingo ka tsy mena rana. Dia inona ny dikan'izay? Ary sisy ampanareo akory mierenana ny fahavalo. Teteny Andriamanitra fa ny poziny mena rana eny amin'ny lohany, ny poziny maingo ka eny amin'ny vodiny, ka ny fahefana eny amin'ny rambony. Izay ny fahefana hatrany amin'ny lohany ka hatrany amin'ny rambony voafehinao daholo. Ny alfa sy ny omegany ireny zany eo ambany autorité anao. Zay ny tiany Jesosy ho zaraina. Noho izany mazanaka zany dia fantatrao anatin'ny fo zanaky ny avo indrindra. Vao manomboka miteny eo mba fantatrareo tamin'ny 12 alina ny anniversaireko amin'ny 12 mihoatra 2 minitra angamba izy iny, mihoatra 2 minitra amin'ny 12 alina. Inona ny cadeau d'anniversaire men'ny Jesosy ana voalohany? Olona marary mafy nanaitra ny telefôniko any telefônina mama nanena dia raisa mama iny marary miana marary mafy mihitsy izy amin'izao fotoana izao. Dia izy mety aty ahoana? Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta mitsahatra ny aretiny izany. Vao nitsahatra on'ilay izy nefa lefa tena tsy malemilemy efa hoe vita marary mafy izy aty. Valandrivotra indray mandeha fotsiny tonga dia velona. Amen. Amin'ny 12 mihoatra 2 minitra. Zay ny bonjour Rodolphe. Dia ozy amin'Andriamanitra amin'ity tapataona faharoa ty anenoneno sonerio fa be dia be no afaka ao ambadika eo amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Teny Andriamanitra hoe présent ahako e. Dia zay le famantarana ny ehona ny mazanaka. Amen. Zanaka zany mena fahefana, nanana fahatokisana, mijoro amin'ny sitrapo sary-piaro amin'ny voninahitra, mijoro amin'ny fanjakana tsy marety. Zanaka miasa fa tsy mitazana. Alleluia. Rehefa manana ny momba rehefa manome ny momba antsika rehetra ho an'i Jesosy sika dia afaka mifanameloana. Manomboka arentsika ao anaty ary tsisy fanameloana ao Kristy Jesosy. Tsy hoe akory tsisy fanameloana dia ndeha hanota tsisy zany tsy meloka intsony. Non. Fampianaran-diso. Raha verina tampoka amin'izany Jesosy dia tadioniosa sy mivetaveta sy mimpandainga sy dia mananjara izy any amin'ny farihy rehetra afo mandrakizay. Aza manaiky fotany zany nareo ny fiangonana fa rehetrarehetra dia mananjara ny farihy. Dikan'izay manana antony tsika namboatra toetra. Zay no mahatsara ny sekoly ny toetra. Mapety ny fiombolanao sy ny firaisanao amin'Andriamanitra ary tahiry ny fanoloran-teninao mandra-piaviny hoe fa ny hoe tsisy fanameloana raha sendra nanao fahaditsona azy verena dia mijoro aingana dia aza miverina amin'izany tsony fa mbola vonona ny rahan'i Jesosy amelanao. Reto telo reto ny pirofo maneho fa zanak'Andriamanitra ianao: ny rano, ny ra, ny fana. Mitsangana amin'ny toerana misy ianao. Ofany amin'ny lanitra ny tanao dia misora azy amin'ny fonao manontolo. Sotranao izay raiko amin'ny anaran'i Jesosy. Satria ny fotoana androany ny amin'ny fahamarinany teny izay nomenao anay. Fantatra androany fa miaraka aminay ianao. Eto foana ianao, momba anay ianao, eo amin'ny fiainanay ianao. Sotra tompo fa tia anay ianao. Sotra fa tianao ianao mpaneho-pamantaranao anatin'ny fonay. Fa fitiavana mandrakizay ny tiavanao anay. Zany namparetanao famindrapo anay. Ary androany izay raha iombona latabatra aminao dia mino. Satria fantatra eo anatin'ny fanambarana sy ny révélation ny antony tokony hijoronay miaraka aminao amin'ity andro androany ity Andriamanitra. Amin'ity anio ity dia tiako ianao handray ny mofo. Sainao anatin'ny fonao ny fahamarinana. Ho Jesosy, manana ny tenako izay anomanana ara-piombolona ao anatinao amin'ny endrik'hita maso, anovana nyity hita maso ity rehefa tonga ny fotoana hiverenako, hitafianao ilay tsy fahalovana taka izay ninanako izany tamin'ny fotoana alohan'ny hatrehako ny azo fijaliana. Dia Jesosy zao no ataovy ho fahatsiarovana. Rehefa Andriamanitra miteny hoe zao no ataovy, takatry mari tsara, ataovy izay sainy ataonareo. Fa na ny rano ary mivadivay ho azy rehefa manao izay sainy atao. Ka androany misy zavatra mila takatsika. Ho Jesosy zao no ataovy. Raha miteny izy zao no ataovy ka manao ianao dia miantra koa izay hevitra ao ambadiky ny fanaovana sy zavatra sainy atao. Hozy Jesosy, tia ny tenako. Wow! Zay vakina ho anareo. Zao no ataovy ho fahatsiarovana. Misaora azy, misaora Jesosy. Misaora tompony amin'ny tenanao.
lay tena nandresin'ny fahafatesana fa mitondra fiainana ao anatinay, lay tena afaka mandisy fanantenana ny aloko ny fahafatesana fa mampijoro anay eo amin'ny fiainana. Tovy azona iantoka amin'izao fotoana izao Andriamanitra fa ny fidiran'ny tenanao ao anatinay dia mpahazo aina ny fanamasin'ny iray. Mino tamin'ity marain'ity fa mpanota voavela heloka daholo ny tsirairay avy, olona namindrana fo tamin'ny fahadisoany lasany rehetra, mananantoka fiombonana aminao ahafahan'ny fahatsaranao miasa manangana mampijoro atonga anay ho lehilahy sy vehivavy mendrika ny antsonao sy ny sitraponao. Makasitraka Tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Ny raha mifanekena vaovao sady mandrakizay izay nalatsako anareo famelana ny fahotanareo. Ho Jesosy, novinanareo mihinana mofo sy misotro kapoaka dia manambara ny nahafatesako mandra-piaviko. Dika fa ny révélation amin'ny fananganana koa tafiditra ao anatiny satria manomboka teo amin'ny nahafatesany mandra-piaviny. Ny révélation aseho ny fandraisana amin'ny alalan'ny fisotrotsika ny raha sy fihinanantsika ny mofo. Ankehitriny ny rahan'i Jesosy izay efa nitondra ny fahotantsika, nandesy ny hery ny fahafatesana, tsy meloka fa le raha-pahamarinana mitondra ny ADN n'Andriamanitra no eny an-tananao. Misaora azy ny famindrapony. Misaotra tompony amin'ny fitiavana, misaotra ny amin'ny famelan-keloka, misaotra ny amin'ny fahafenoana ny famonjena, misaotra ny amin'ny fifaliana. Halleluja! Makasitraka anao izay Andriamanitra. Velona ny teninao mandrakizay, velona ao anatinay ny fahatsaranao, velona ao anatinay ny voninahitrao, velona eo amin'ny fiainanao ny maha-izy anao ny fiainanay Andriamanitra. Misaotra Tompo, feno izay raha nandray avy aminao. Makasitraka Jesosy. Mahita ny marary sitrana, ny olana afaka, mahita ny rofo miaisotrako, mahita fiadanam-povelona be mihitsy aho, mahita fitsarana ao anatin'ny tsirairay avy. Orakoraka maveo an'Andriamanitra. Halleluja! Halleluja! Miaravantsika amin'ny anaran'i Jesosy fa ny mahita antsika mitsikitsiky vao maraina ao anatin'ny atsika aza mafana miaraka amin'ny Tompo. Amen. Raha nisy nahatsiarontsika anniversaire maly Halleluja. Misy maromaro amintsika tsy teto maly, tsy afaka niaraban'ny mpanompon'Andriamanitra. Tsy anniversaire fa anniversaireny mpanompon'Andriamanitra pasteur Rodolphe Dafny Arivo. Dia misy tsy afaka nanatanteraka an'izay maly dia raha mbola tiana na zay efa nanao maly koa raha tena tsy ampy le maly io fa ho ampiko androany manatona pasteur Iady nareo manolotra an'le fanomezana ho an'izay tsy afaka nanolotra maly voninahitry ny Tompo dia manatona pasteur Iady ao ambadika ao izy afaka miseho izy rehefa avy eo iny izy miseho eo amin'ny sisiny ao izy natao hoe pasteur Iady anniversaire-ny koa maly. Halleluja! Anniversaire-ny koa maly dia saorana ny Tompo. Dia ohatr'izao indray ny fandaminantsika mandritra ny herinandro raha pitso araka ny tenen'ny mpanompon'Andriamanitra teo dia misy ny fiarahantsika mifaly eny amin'ny espace relation eny amin'ny bypass manomboka amin'ny ray ora atoandro fotoana ahafahantsika mivavaka aloha voalohany indrindra, miombom-bavaka ahafahantsika ihany koa miara misakafo ho an'izay efa niaraka tamin'ny hvkl-mission dia ohatrany ahoana izany sakafo izany tsy tantaraiko fa tena mahafinaritra ny Tompo. Dia araroty ho an'izay afaka manome ny hafa moa zany araka ny tenenina teo raha misy tsy afaka dia mba hampivo mba ho maromaro tsika afaka miara manompo any miaraka mifaly miara mihinan-kanina miaraka mideran'Andriamanitra. Dia ny fotoanantsika manaraka ihany koa manomboka amin'ny latsinainy moa zany ny sekoly etsy amin'ny shoprite Analakely manomboka amin'ny fitoro miaraka amin'ny mpanompon'Andriamanitra Mahinder diplôme izay avy any Afrika Atsimo izy dia noho itsika ny andehanany teto andehanany eto dia mino fa andraindray ianao amin'izany sekoly maraina isaky ny latsinainy talata larobia dia eo izay mpanompon'Andriamanitra zay izara ny teny izara ny fahasoavana ho antsika tsirairay avy. Ny larobia hariva
Larbe ariva dia ny toerana indray dia tantaraiko amin'olo le toerana 4 allées de Fontenelle Saint-Martin de Tertre 95 270 any a France 95 mety mandeha 195 ianao dia tonga any fa izara teny mpanompon'Andriamanitra esprit et vie fanasy fiainana dia aiza tsara 95 eny sarotra be le izy paster dia ho hitantsika mivantana eo amin'ny hvkl-mission zany a amin'ny 7 latsaka fefany alina amin'ny larobia ariva io a dia samy eo daholo tsika ny amin'ny sabotsy ny ararotina ihany rehefa any andafy any ihany tsika dia ny mpanompon'Andriamanitra mbola izara ny tenin'Andriamanitra ny sabotsy zany a amin'ny herin'ny androany a manomboka amin'ny 2 ora any tsy tantaraiko ntsony le adresy fa any a 9 16 23 juillet zany a dia isy fizarana foana dia hitantsika mivantana ihany koa io arina io iany taoka dia takitaky zay ny fotoanantsika dia etontsika amin'ny zoma indray a manomboka amin'ny 4 ora ho voninahitry ny tompo azadiny ireo fotoan'ireo dia eto ambavaka mpanompon'Andriamanitra mba tena tanteraka azy somatsara zany asan'ny tompo zany dia sady hivavaka sika andao hitsangana aloha tsika hivavaka mandrapandraisan'ny choral ny toerany a hivavaka tsika ny amin'ny fahafahantsika nanolotra fanatitra fahafolkarena sakrifisy ray amin'ny anaran'i Jesosy a sotranao zay tompo ny amin'ny fitahina sy fahasoavana zay tsy mitsahatra tsy lany ritra ataonao eo amin'ny fiainanay mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy a fa afaka nanatanteraka zay nambaranao zay hoe eo amin'ny fanatrehanao dia aza miseho foana tsy mitondra fanatitra tanterahanay zany satria nasainao nataonay dia makasitraka ray a ray sy hoanitra kasitrahany zany ho voninahitra ny anaranao rery any makasitraka tompo malala amin'ny anaran'i Jesosy a amen andao tsika hitehaka mafy ary a voninahitry ny tompo alleloia alleloia zay rehetra faly a fa nandray ny ten'Andriamanitra nandray ny rany Jesosy a ninana ny nofon'i Jesosy androany ndao tsika hitehaka siorakoraka mafy a ho any Jesosy a mendrika dia raina izy a ny amin'ny zavatra rehetra nataony androany ndao irayntsika ilay Andriamanitra mahery a ilay Andriamanitra velona mandrakizay izy e alleloia ataovy ambony le tanantsika ho any Jesosy ambony le tanany Andriamanitra mahery tompon'izao rehetra izao izy maharamarary amin'ny fahinanao Andriamanitra mahery tsisy tsy hainatao assureny avenir amin'ny fiainanao adidine sy asan-tanane ny zanane io tsy maintsy ndronine ny asane sy eo amin'ny famoronane ny herine Andriamanitra mahery Andriamanitra mahery Andriamanitra mahery anao e Andriamanitra mahery izy ro babanao ka iny matentranao calma mama urakoraka ho any Jesosy alleluia here iao anatinao mihoatrano zay eo amin'izao tontolo izao tsy vitan'olono fa vitan'Andriamanitra tsy hain'olombelona fa vitan-Janahary adidine sy asan-tanane ny zanane io tsy maintsy ndronine ny asane sy eo amin'ny famoronane ny herine tsika rehetra Andriamanitra mahery Andriamanitra mahery izy Andriamanitra mahery anao
Didn't know kick no coming away. Ando con bullet na tikreta. Wanna
fanane federana tsy misy fetra medicas fiango fanareta tolorias irahirana manitrai halleluja federana tsy fanane mandinaka fanane irahirana Nyandemanita Urakuraka manse sosial Alleluia Vela Jesosy Zamy mahatonga antsika faly maty izy aloha afaka ampiarina tsara ny tomba-pananana rehetra amin'izay zavatra nieretany nefa lovanao ny testamenta tsangana indray izy manara-maso ny fahatanteran'le izy bazonao efa double portion zany tenenino akaikinao tsy rery zany mihitsy ianao hoe naiza misy ianao hoe otronony ianao satria velona mpanavitra anao ozy izy joba manana alazonady ohatrany joba ozy izy joba nareo manana zavatra tianareo ho tenenina ny amiko fa za manan-javatra anankiray mahatonga tsy miova mihitsiny fantatro fa velona mpanavitra ary no omega ny fiainako dia tsara lavitra noho ny alfahany halleluja tsy mahareteka ao an'Andriamanitra ka ninina mafy ny zavatra lalovany eo amin'ny fiainana rehefa nananao za mifatsapahana zany ao anaty dia ozy lasa olona tsara toetra ianao hitanareo mahatonga ny olona tsara toetra rehefa tsy vesaran'ota izy tsy vesaran'olana izy raha tsy maivana ianao tsy miramirana zany tsy azo provokeny io endrika io hoe iezahana amintsika nefa ny ao anaty hafa zay mahatonga n'Andriamanitra ny teny tamikaina hoe raha tsara ny toetranao dia miramirana ny endrikao hita soritra vakiny eny amin'ny endrikao ny ao anatinao amen na satsy amen manomboka androany tenenao Andriamanitra isafidiny ifaly aho hoe isafidiny amin'ny voninahitra anao satria fantatra hoe fa velona ianao ary any aparany hoe hitsangana ianao ary elo ny fahavalo rehetra zay makahala ny tavanao andositra mandrakizay reny tahaka ny fiepony savika eo anoloan'ny afo ny fiepony ratsy fanahy eo anatren'Andriamanitra irehetra ao aminao anompo anao anao zay akasitrahanao velona ny Andriamanitra korakoraka mafy eo an'Andriamanitra halleluja mandra-pandeha fa zao taditio mbola mihoatra lavitra no mandeha tabloma ny mpanompo ampiasain'Andriamanitra eto halleluja rehefa lasa izy pasteur jora beaty zany masiavaitetarina mafy eo an'Andriamanitra hitako vidéo ro tana tetehako ro tonga soma tsara halleluja loatsika tsy hijery olona zany zay fampianarana eto ihany no eto ny paster arositra ray no mikorina ao anatin'ny iraka satria Jesosy Kristy no manotrona fa tsy hoe olona manokana no ampiasain'Andriamanitra noho zany zay hita amin'ny anankiray dia afaka atao amin'ny rehetra ary le izy mitohy foana amen hitanao Andriamanitra jereo ane nisy favolombelona ohatr' zao joroko favolombelona aminareo vetivety fotsiny dia tsotrano amin'izay misy olona anankiray mpanaraka sekoly foana rehefa hoe paster dolo fa dia eo foana eo rehefa lasa mandeha manao dia tsy eo izy fa nisy fotoana izy tena napakevitra hoe eo Andriamanitra noho ianao tamin'ny fotoana le za lasa nandehananao tafika masina sotrany ireny nivalian'Andriamanitra izy ay Andriamanitra ke te hijery ny fatokiny sy ny fideliteny misy lesona indraindray ho ny fiainana zay le toetra toriana foana eto ilana ny fijoroanao indrindraindrindra aza dimy ty zavatra anankiray ty mivavao anay mbola eo zay raha pitso fietiny hvkl raha pitso fa ny latsinainy zay no andeha dia mba hoeto ambavaka ny voyagenay amen dia mba hoeto ambavaka samia manao intercession mandra-piveryn'le izy mba hatonga andreo maro rehetra zay tsy an'Andriamanitra ho an'i Jesosy indray hitantsika tsiray avy ny tompo amin'izany hitanao any Jehovah ka hiaro anao ampamirapiratra ny tavany aminao ny Jehovah ka mindra fo aminao nananatra ny tavany aminao ny Jehovah ka mianao fiadanana amin'ny anaran-dray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen ny fahafenon'ny hery ho ao aminao ny fahatsaran'Andriamanitra ameno anao
mahitanao azy zao efa mikasika ny fiainanao sady Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra le tsy mandao fa eo foana hiaraka aminao naiza misy ianao tononoko amin'ny fiainanao ny fiadanan'i Jesosy le fiadanana mihoatra noho ny fahalalana rehetra ameno anao amin'ny fahasoavana amin'ny fahatsarana amin'ny dinga amin'ny voninahitra amin'ny dinga amin'ny fahalebiazana mandehana fa hita fiteo mason'Andriamanitra sy ny olona ianao tsy ho raraka izany ianao ao anaty ady fa manoatra no mipandresy ianao miaraka aminy satria lehibe izay ao anatinao no izay misy eo amin'izao tontolo izao mandehana fa tsy hofoko rano amin'ny anaran'i Jesosy ianao maefa ny asan'ny tompo midingana tsara lavitra mahita ny asan'Andriamanitra eo amin'izay zavatra rehetra raisiny tananao io fikarakarana ataonao io sitrapon'Andriamanitra tanterahanao io ivoaka amin'ilay tena famirapiratana sy fahatsarana io aza mana fa anarinanao amin'ny voninany izy amenanao amin'ny fahasoavana izy hitondranao amin'ny fiadanana izy ary ampiakatra anao amin'ny dinga ny fahatsarana mbola tsy takatry ny sainao izy fa zay mbola tsy hitany masonao nandrenetsy ny sofinao naniditra tao ambony izany izy ho ataon'Andriamanitra ao fiainanao zany le fahatsarana hatramin'izay nandrasanao toy izy Andriamanitra hoe hitsangana hoe faiky eo fiainanao zany amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy avy any Nazareta avafany amin'ny lanitra ny tanao dia misaora azy amin'ny fonao manontolo makasitraka tompo androany sotrany amin'ny fotoana androany sotrany amin'ny famanginao androany sotrany amin'ny teninao androany sotrany amin'ny tsiray avy ny amin'ny fatokina tsiray avy ny fianakaviana sy mimpianakavy rehetra androany ho voninahitra ho rery mandrakizay zany amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy avy any Nazareta amen zareo fahasoavana fa fahasoavan'Andriamanitra amin'ny matoy zao fa fahasoavan'Andriamanitra amin'ny matoy zao anareo fiadanana nye ho aminao ho feno ny fanahy hitorosa fiadanana nye hoerinao ho banao amin'ny zay ata